Marc Ravalomanana niaraba ny filoha Emmanuel Macron. Fifidianana filoham-pirenena frantsay tsara atao fitaratra eto amintsika tsy ilaina ny seni. Fandravana tsena teny Ambodivony tsy ndry azo lena ny miatra aminay hoy ireo mpivarotra. Alatsinainy 5 Aprily taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no irabaka anao no sady hitsidiako ny tokantranao amin'ity hariva ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena avy hatrany neotsika manokatra ny fiarahana amin'ity hariva ity satria dia totosa omaly 4 Aprily 2024 ny fifidianana filoham-pirenena frantsay fihodinana faharoa izay fandrianan'ny Emmanuel Macron sy Marine Le Pen nivoaka mpandresy tamin'izany ny filoham-pirenena amperinasa Emmanuel Macron izay nahazo ny 20 faingo 4 isanjato ny vato. Mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay imialy rarombana sy manora Andriamalala. Voafidy fandrony hitondra ny vahoaka frantsay ao anatin'ny 5 taona manaraka indray ny filoham-pirenena amperinasa Emmanuel Macron taorian'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharotany Frantsa omaly alahady. Lavonda amin'ny sambato 20 faingo 4 isanjato Marine Le Pen ampifanandrina taminy izay nahazo ny latsabato 7 faingo 7 isanjato. 7 faingo 8 isanjato ny tany fandraisana anjara tamin'ity fifidianana fihodinana faharotany Frantsa ity araka ny loharanom-baovao. Nandritra ny lahateny ny omaly ariva nataony Emmanuel Macron vaindondra raha ny fisaorana ireo mpanohana sy ireo rehetra ny fidy azy. Nampanantena ireo vahoaka frantsay ihany koa izy nandritra ny fandraisam-pitenena fa tsy fanohizana ny zava-bita tamin'ny 5 taona lasa ity vanim-potoana vaovao ity fa famoronana paikady vaovao sy tsara kokoa ho amin'ny 5 taona ho avy io eo amin'ny fanompoana ny firenena. Naneho ny heviny avy hatrany tao amin'ny foibe mpifidianana ihany koa ny kandida Marine Le Pen taorian'ny fivoahan'ny vokatra. Ity farany izay nanambara fa efa miakatra eny amin'ny farantampony ny hevitra nentin'izy ireo ary ny vokatra mihitsy no mampiseho izany fandresena mivaingana izany raha ny isa no jerena araka ny voalazany hatrany. Tetsankilany nilaza kosa Jean-Luc Mélenchon kandida laharana fahatelo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany fa vaovao tena tsara ho fampiraisana ny vahoaka ny faharesen'ny Marine Le Pen ary namafisiny tao anatin'izany ihany koa fa Emmanuel Macron no filoha tsy naharesy lahatra indrindra ny nahalany azy tamin'ireo filoham-pirenena ny Repoblika Fahadimy. Samy nanizingizina Jean-Luc Mélenchon sy Marine Le Pen nandritra ny lahateny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 12 sy 17 ny volana Jona izao fa hanentana ireo mpividy azy ireo. Tsara ny manamarika fa niakatra 20 faingo 3 isanjato ny tany tsy fandraisana anjara tamin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa natao omaly ity raha 20 faingo 4 isanjato izany tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa tamin'ny taona 2024. Arak'izany dia tsy noadin'ny filoha Marc Ravalomanana no niaraba ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androany ity antaratasy no nanaovany ity filoha androdiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany fiarabana sy firarintso izany. Mialy rarombana sy manora Andriamalala. Aminkafaliana no niarabako anao no ny fahalalianao indray ho filohan'ny Repoblika Frantsay. Hufeizany teny io tamin'ny teny vahiny no nentin'ny filoha Marc Ravalomanana niarabana sy nirariana soa ny filoha frantsay Emmanuel Macron no ny fandreseny sy ny fahalaliana indray nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tany Frantsa omaly. Nirary soa ity filoham-pirenena frantsay ity ahomby hatrany eo amin'ny asa aman'andraikitra izay hosahany ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana amin'ity 5 taona manaraka hitondrany ny vahoaka frantsay ity. Ankoatra izay naneho ny fahavononany hatrany ary nanome toky ny filoha Emmanuel Macron ny tenany fa hanohy ny ezaka rehetra ary hitondra ny anjara pirikiny hatrany eo amin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy Frantsa.
eo amin'izay lafim-bavao izay hatrany sy dia fifidianana madio mangarara ary ny ekeny rehetra no nisy tao Frantsa raha nivoaka mpifidianana tamin'ny omaly nojerena tsy nangataka fanazavana na nitaky ny famerenana nivoaka mpifidianana ny kandida Marine Le Pen raha resy mazava fa na ny fampiasana ireny teknôlôjia ireny ny fahaizana mametraka ny rafitra ary ny fandaminana nazahoana ny vokatra hoy ny solombavambahoaka Aprily Mbs Alatsinainy raha niresaka tamin'ny ravorazafy-mahina sy tokiramarla tamin'ity andro an'ity. Tahotra ny mpanohitra ary tsy andresy amin'ny fifidianana ho avy no antony mbola hijoroan'ny CENI sy ampiasany ireo lisy mpifidianana tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony eto amintsika hoy ny solombavambahoaka Mbs Alatsinainy mora kokoa ny manao doublon ary azo fehezina tsara ireo sefo fokotany napetraka ny mpitondra ampazava analakizorana saingy tsy ekeny rehetra. Eo amin'ny resaka hoe terme famalaza aty amintsika ty moa rehefa misy fifidianana toa alabato hoe zao zany tsisy resaka ny an'ny zareo na ny Madame Marine Le Pen ary tsy miaiky fa dia izay ny vady-pifidianana fa dia mbola vonona izy hanohon'le nitolona fanao ny hatramin'izay. Macron koa moa dia niaiky fa dia nandresy tanteraka koa sy ny fomba azy zany raha hoe tsara lahitaka iny tsara lahitaka aloha satria zavatra mahafinaritra be ohatran'izany fe satria teknôlôjia avy nenta tsara lahitaka tokoa aloha ary tsika moa fa hikarakara fifidianana amin'ny taona ambony inoana fa mba hisy temps record amin'izay ngamba antsika no maheno vady-pifidianana ary mba tsy sony ilay vocabulaire mahazatra hoe doublon hoe alabato hoe tany ananina ho ny very ny bulletin tany ananina tsy afaka nifidy ianona tsy afaka nifidy zay zany mba ngamba iririna amin'ny 2023 mba tsisy an'izay atsika. Tokony somary asiana fanatsarana aloha zany raha ny eto amintsika satria be dia be no ohatry mitaraina amin'izay dia tokony asiana fanatsarana hoe mba tsy asiana kolokolo sy tsy asiana alabato fa tonga dia mba alefa ny fahamarinana foana zany ilay izy. Tsy manana fahavononana ara-politika hanovana fomba fiasa ve noho izany ny mpitondra. Ireo firenena andalam-pandrosoana ihany ary nisy fanonganam-panjakana no misy rafitra mpikarakara fifidianana toy ny CENI. Azo atao tsara nefa ny manova ny lisy mpifidianana araka ny teknôlôjia isoroana izay mety korontana oriana. Ho an'ny malagasy sofianatra ireny ary inona moa tsy avy tanana ireny ohatra hoe tena mba mitalao amin'ny raha hoe tena mety hoe ny coopération inona tsy hafana manao zany fa le volonté politique an'le mpitondra eto mihitsy ny tsy tianao zavatra any fa mbola hiverina amin'ny zavatra efa nilozany toetrany mbola vadipaty taratasy tia dia azo anaovana doublon inona sy ny rehetrarehetra io dia hoe aloha hijanona amin'io aloha fa raha tena hoe teny amin'ny coopération internationale tsika amin'ny Union européenne sy ny rehetrarehetra amin'ny banque mondiale na ny FMI tsy haiko dia hoe tena mba hanavao mba hanao lista biométrika fa tena efa io ny sindrolana teto araka ny filazan'ny président sy ny descendant sy ny vice président ny sénito dia marika manampy antsika ny olona dia efa vozina arak'izay koa ny kara-pifidianana ma-informatisé koa dia tonga dia mifandray dia rety tonga dia malaky zany mivoaka mpifidianana fa tsy atao ohatran'io dia mila foanana an'io seny io ny any an-dafiny mahatonga an'io tsy misy azansiony izany fa milamina ny azy fa nitsika ataon'io mba satria matahotra le tena hoe valim-pifidianana madio sy mangarara ary tena malaky dia misy zavatra io tokony atao aloha dia manao pahavoalohany manatsara hoe atsaraina aloha zany le resaka lisy mpifidianana biométrika dia rehefa hitanao tsara io mba ialana amin'le doublon BDP dia efa milamina satria amin'izay anao tsy hamadibadika ny taratasy tsotsy ndraitrehitra ny taratasy mety taratasy miala ty mandeha makany taratasy ara-dalàna ary verina avy any taratasy hafa. Ny rafitra misy no mampandringa amin'ny fifidianana eto amintsika ny an'ny firenena Europeanina tsy ilaina ny fisiana rafitra toy ny CENI hikarakara fifidianana ireo kandida ihany koa tsy mifanenjika toy ny eto amintsika fa samy mifampiaino. Araka ny vaovao voaray eto am-pelatanana androany rifa dia nampanatsoina eny anivon'ny sampana cybercriminalité eny Anosy indray ny mpanorotsaina ny tanàna Ramatoa Clémence Raharindrina sy Ramatoa Lely Rafarala ho amin'ny androny rahampitso amin'ny valora sy sasany izay fampiatsoana izay ho an'ny Clémence Raharindrina raha toka amin'ny 7 maraina kosa no anjarany Lely Rafarala araka ny nambaran'izy ireo atao anatin'ny tambatsotra tserasera Facebook tamin'ity rehefa ity araka ny fantatra dia fanalambaraka tamin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny resaka tambatsotra tserasera Facebook no fantatra
fa anton'izay fampiatsona izany ary ny mpanolotsaina ny tanàna Ramatoa Alatsinainy Ravolomanana no voalaza indray fantory azy reto ho arahintsika ho amin'ny androny rampitsomony andindiny sy ny antsipriany momba izay vaovao izay faintsika maneho ny fiarahana amin'ity hariva ity dia tontolo Somaly alady kosa ny fikonan-doha sy ny fifanankalozan-kevitra nataon'ireo mpikatroka ny fotony eo anivon'ny antoko tiky Madagasikara boriboritany fahadimy nandritra ity fotoana ity no nanantanana ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny fokotim hiditra ho isan'ireo agents électoraux amin'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara mitatitra amintsika ny fanadihadiana momba izay Onja Lalaina Ranavy Mathieu Prince ary Andry Rakotomalala. Nandritra ity fokonan-doha ity no nanaovana tatitra mahakasika ny zotram-pifidianana ifanesy sy ny zava-misy ny fotony ahafahana mijery vahaolana miaraka hanatsarana izany. Teto tena nentana ny solombavambahoaka voafidy teny toerana ny amin'ny tokony andraisany rehetra anjara amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Ny boriboritany fahadimy izay anisan'ireo boriboritany be mpifidy indrindra manerana Antananarivo renivohitra. Tanjona ny amerenana ny filoha Marc Ravalomanana indray eo amin'ny fitantanana ny firenena. Fampizaram-baovao ary fanamafisana ny fanetanana ny aty fotony ho an'ireo tompona andraikitra rehetra izay misy eo amin'ny 500 eo eto anivon'ny boriboritany fahadimy. Misy antena niresahana tato dia ny fanetanana ny olona andeha hisoratra anarana indrindra ary andray andraikitra mahakasika ny zavatra rehetra mitrangy ny fotony indrindra manodidina ny lisitry mpifidy io. Amin'ny ankapobeny zany dia izay fampizarana vaovao ary fampitana ny toromarika avy any président Ravalomanana hoe ato sy ny bureau politika mba hiasa miaraka mba tonga miaraka arak'izay le toromarika président zay fa hiasa ao anatin'ny fanajana ny fitsipika. No antitra anteriny filoha-mpanorona ny antoko Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny alalan'ny Antsoatarby nandritra ity fotoana ity ny mahazava-dehibe ny fokonan-doha tahaka izao isy ny fampandrosoana miainga ny fotony. Ary dia miaraban'ireo rehetra izay tonga mivoeto ka toko fa samy mihevitra sy mijery izay mahasoa sy mahatsara mampatanjaka ny antokontsika nareo amin'ny 5e arrondissement eo. Fa dia niteny teo mba soanareo ary maniry mba ahafahana mahita jirena hoe zao tokony ampahitsina izy ty. Tandremo tsara fa 5e no tena manana mpifidy be indrindra 5e mantsasatatsika izay mahatsara azy ka dia samina hoe mieritreritra. Tena fana satria mahatsapy zany ianareo ilaina ny dinjy, ilaina ny fifanankalozan-kevitra. Aleo aloha anaposaka aneviny telo ny olona dia vao anaposaka aneviny izy dia nareo misanasana misy mety dia mbolantsika avao tsisy zay tsy ahitana vahaolana hoe matana dady hoe mahaolana. Ka dia ny faniriko hoe raha ohatra mbola misy fotoana dia afaka miala miaraka aminareo tokoa dia hita hoe ny fidiranam-pirenenareo. Zava-dehibe ny fidirana ho isan'ireo agents électoraux mba ahafahana manara-maso tsara ny fangararan'ny fifidianana hoy ny mpikatroka fokotim. Tsy maintsy antso ao fokontany mako hoe izy amin'ny resaka agents électoraux io tsy maintsy antso izy. Tsy vitandrery io, tsy vitandrery no miteteny io dia mangataka atsika ako tena midiry raha tiatsika ho azo fandresena amin'ny 2023. Za zany tena mangataka atsika mihitsy zaho efa elany tao fantatry ho fikafika ataon'ireo ao. Antoko velona sy mijoro ary manana maha-izy azy ny antoko tiky Madagasikara izay ankalaza ny 20 taona ny ijoroana amin'ity taona ity ny filoha Marc Ravalomanana mpanorona ny antoko izay anisan'ireo filoham-pirenena nampandroso an'i Madagasikara ary afaka hanarina indray ny firenena amin'izao fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy izao.
fatazana tanteraka nandritra ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara atao fianaratsoa fa antoko manana tanjany sy ny heriny izany antoko tiako Madagasikara izany targetra ny antoko izay ao anatin'ny famondronan-kery amin'izao fotoana izao ny fanavotana ny vahoaka malagasy sy Madagasikara. Germain Menjanary Manora Andriamarala. Atreto dia tsy mbola nisy fitondrana na dingana ny zavatra vita ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny fotoana izay nitondrany ny firenena. Isan'ny goavana amin'izany ny arikarena Vaovao izay nananika ny 7 isanjato. Raha ho an'ny fitondrana rota ty aoriana mantsy taorian'ny fanonganam-panjakana dia 5 isanjato ho an'ny fitondrana rajonary mampianina. Raha miiba 7 isanjato na -7% kosa ho an'ny izao fitondrana rajoelona izao. Mahatsapa arak'izany ny rehetra fa ny filoha maro karavalomana irery andry no vahaolana ho an'ny Madagasikara. Izay no mahatonga ny fiverenana ny repokatroka sasany ao anatin'ny antoko ankehitriny. Manapirofo zany zao hoe ny filohantsika dia mahay mitarika ary ny zavatra jeren'ny filohantsika dia noavy ny firenena. Inona moa ny tanjona iombonantsika raha manao ny redynamisation io tsika? Ny afahantsika ny bata fandresena. Ny fandresentsika dia aza dino, ny fandresentsika dia fandresena ho an'ny vahoaka malagasy. Mila olona navitra azy Madagasikara. Tsy olomba vaovao iana-draharaha nefa fa olona efa hita fa manana draikefa sy nahitam-bokatra teto amin'ny firenena. Tiana hipakany amintsika rehetra mihitsy ny vokatry ny fisafidianana eo amin'ny fifidianana zay olona hitantana ny firenena. Io firenena io tsy potika ho azy io. Nisy tompon'andraikitra na tonga an'io ho potika ohatran'io. Ary raha tsy mahay misafidy isika dia mbola 5 taona manaraka indray mbola ho zakatsika ve ny aina amin'izay. Zay zavatra zay nefa tsy vitan'ny resakitsika eto fa mila fitakiana ny andraikitsika rehetra. Voalohany aloha zany hoentina miatrika an'izay rehetra zay dia mila ny firaisakinan'ny rehetra. Mila mandray andraikitra ny rehetra mba ahafahana manavitra ity firenena ity ka mba hitsara ny izao fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy izao. Amin'izao tsy mbola mila olona hitsapatsapa zavatra aloha satria efa tena potika ny firenena. Olona manana traikefa aloha zao ny ilaina. Olona efa nahita hoe ohatry ny ahoana ny nanala ny vahoaka tao anatin'izany fahantrany zany. Aza sodokan'ny olona endrika ivelany, aza variana amina zavatra aingitraingitra tsika, fa mila olona mahavita azy eto amin'ny firenetsika. Zay vao tafarina io firenena io. Mila olona manana traikefa. Fantatritsika ny traikefa ny filohantsika. Zay ny tenenako hoe ny fandresen'ny tim dia fandresen'ny vahoaka malagasy. Ary matotsika mitsangana. Tsy hitsangana ho antoko politika fotsiny fa antoko politika mitondra soan'ny vahoaka. Dia samy miara-mentana amin'izay antsika. Ny firaisankina ozy ihany voalohany teo, ny faharoa dia ny fandraisana andraikitra. Ity taona ity dia nataontsika ho taon'ny fijoroana. Tamin'ny herintaona nataontsika taona ny fahasahiana, samy teny isika. Zao mijoro. Andray andraikitra zany isika. Samy mahafantatra zany, tokony samy mahafantatra na didy sy andraikitra miandry azy. Ary ny fahatelo dia ny fanajana ny toromarika sy ny disiplinina. Niza olona tany ivelany tany atsotsika hiaraka amintsika. Na efa lazaina fa niovaova hevitra nanamadika palitao atsotsika hiaraka amintsika. Reny miantotsika fa misy koa ny manantona ho azy satria fantany fa aty amintsika ihany ny manana vahaolana ho an'ny firenena. Fa rehefa tonga miaraka amintsika kosa dia mila manaja ny disiplinina, mila manaja ny toromarika. Tsy misy afaka mamoriporina zavatra any ambadimbadika any ho anazy manokana fa miaraka tsika miaraka tao anatin'ny antoko tim dia miaraka ato tsika izay. No mafisy ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara atrany fa fotoana famondronan-kery indrindra fa ho an'ny antoko izao dia ny fanatrarana ny tanjona mba ampiarana indray ny MAP na ny Madagascar Action Plan eto amin'ny firenena. Io ihany no andrafitra hita fa naompy sy nahitan'ny malagasy fahombiazana tao anatin'ny fotoana fohy monja. Fanoararotan'ireo vahoaka tany amin'ny faritra nanehoana ny etaetany sy ny fijaliany ny anjara fitenenana izay nomena azy nandritra ny fikaonan-doam-patry ny RMDM tany fianaratsoa voaretsaka tao anatin'izany avokoa ny sehatra rehetra izay saika tapitra nahitana olana avokoa ny ankamarony. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany. Izay rehetra miteny sy maneho hevitra ankehitriny
dia matsiaro avokoa ny fotoana izay nitondrany filoha marikaravalomana ny firenena, ny ara sosialy, ny ekônomia ary ny toe-karena, dia ambaran'ireo izay maneho hevitra fa afa tanteraka ireo rehetra ireo tamin'ny fotoana izay nitondrany antokotiko i Madagasikara. Ambaran'ireo olom-pirenena kosa fa ity fitondrana ity no tena nampidikizy ny vahoaka malagasy hatramin'ny fanonganam-panjakana. Ampy izay ny fitondrana mambotry vahoaka tahaka izao hoy izy ireo. Resaka sosial, resaka fizaram-bary, resaka fizarana menaka zao aloha dia magnamafy ny resaka ny député Brunel tamin'iraika mandeha hoe zaraina Madiko zaraina maspenipeny iny ty ny menaka namina eo koa ny ka misy an'izany ao satria nagnino ampilaharinao ny olo io manomboka hoe amin'ny enina mandraigna mivory fa izara vola izara vary amin'ny mbola sisy raha dia mandigny amin'ny ndraika koa hoy ary zareo efa milaza ny sasany hoe gony raika reo an'olona sy tokatokany nefa ino gony raika ndraika ho nzarain'olo folo farany na ataon'olona korotika atao mananjary tao. Ranomafana dia ville touristique ny ray gony ciment 5,000 sy ray aliny potika ny foto-drafitrasa ambany volo aminay agny na sekoly io na tragnom-panjakana io na hôpitaly io samy potika aby zay zany angatahana irahanareo mijery ao koa hoe ahoana ny fanatsarana an'ilay foto-drafitrasa any fotony. Ny fahatelo ny lalana, mila fagnamboarana ny lalana. Sy tanteraka misy zany lay filaza hoe gouverner c'est prévoir zany hoe rehefa mitondra ao dia mijery ny ho avy fa dia ohatra zany zala mpanao loka reo zany dia hoe tena misy chance ty fanjakana ty sy miva misy chance misy fanjakana rehetra fandimby hatrizay. Andrandrany famatsiana vary atagny velany madina vahaolana va zay ka mila jerena akaika io resaka halabotry ny halatrombo zany moa dia tsatenenina koa ao zao fotoana ny katsaka any aminay agny lany fotoana miampina ny katsaka kely mba voavolony igny ny mpamboly olie dia tokony fotoana anananao zavatra hafa lany miambina. Tena fiamoragna tena zavatra tena tiako tena lasaka teragna tokoa tsisika zao resaka fiamoragna izy amin'ity fitondrana misy ty hoary koa zany ako maly nisy koa mpanjara tao koa mba nalala tagna koa izy omeko tolona nareo izy 10 tafo 10 takelaky agnamboaran'ity tribune ty satria vitany simaneky cyclone domineny mpitondro amizao magnano mitondro amin'ny tanagny hoe kapetaka sao dia gnanaraniano amin'ny voasoratra eo sao dia gnanaraniano malaza hoe tolona meniano ty ohatraohatran'izay aby zavatra misy tena mampalahelo fiamoragna tena fiamoragna tokoa zavatra misy amitsika. Ny PPN tsy midina ny karama tsy miakatra lazainy namako teo dia ny zavatra rehetrarehetra iainana andavanandro foto-drafitrasa ataon'ity fanjakana ity dia foto-drafitrasa ohatrany hoe mangirangirana daholy dia rehefa izy no miteny ao amin'ny radio nationale sy ny télé nationale dia ohatrany hoe paradis Madagasikara fa ny any aminay any efa gajany no haniny tsy mihinam-bary tsony ny olona any Orombe efa gajany no haniny olona any amin'ny Orombe amin'izao ka dia gaga ako hoe mandeha zao fitondrano zao fa dia tsisy fieritseretana tsony mitsy ho an'ilay vahoaka ny sosialim-bahoaka zany efa tsy jereny tsony ao Orombe zao misy terrain ataon'ny fitondrana tsisy dikany amin'ny Orombe le terrain fa ny zavatra ilain'ny olona ao aminay eo zany dia zavatra hohanina isorako ny président Ravalomanana ny teny an'le damma iny fa dia zao ry zareo vao mieritreritra any anao an'izany satria efa akaiky ny 2023 inona mahatonga anazy anao an'izany mila mieritreritra tsika mpanohatra zany hijery any ao amin'ny CNI satria efa mipetrapetraka daholo ny tsy maintsy ho alabato ataony dia mila mailo tsika satria raha mbola io fitondrana io no mijanona eo dia ho potika ty Madagasikara ty. Vaovao avy any Fianaratsoa izay hatrany dia tsy azo ekena ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fampivirina antokon'olona ao anatin'ny vondrona IRD any Fianaratsoa nataon'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ny herinandro lasa teo miantso ireo solombavambahoaka andinika izany ny solombavambahoaka Aprily Mbs Alatsinainy raha niresaka tamin'ny Ravy Razafimahina sy Tokaramarolahy tamin'ity androany ity. Miverina ao anaty ady hevitra indray ny fangaraharaha ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny vola fanampiana avy any ivelany
raha ny hita sy ny fiazaka zany raharam-pirenena mivadika any amira rano tokony mpitondra ny ampiasana ny volam-bahoaka ary mitsabaka izany miditra antsehatra ny prime ministre izay tsy tokony miandanina amin'iza na amin'iza araky ny lalam-panorenana ataony tany tsy misy lalàna eto Madagasikara manao izay seapatany ary mihevitra ny tena no ambony lalàna ireo olony fitondrana manakaiky ihany koa ny fitoam-pividianana filohampirenena izay vao maika mampirisika ny fitondrana ezaka mafy hanaratsy ny fanoelana tsy zay atao hoe numéro 2 ny exécutif miaraka mivory tamin'ireo oloreo resaka politika ary mampalelo amin'io zany dia zao ny taratasy nanaovana n'ilay programme dia misy ny en-tête ny antenimera-pirenena dia mazava be zany fa ny volam-panjakana no nampiasaina atao ary ao anatin'io article 49 dia hoe ny prime ministre tokony garant ny administration mba tsy hisian'ny fandanim-bola gaboraraka ny volam-panjakana aty amin'ny fiahinany antoko ny atoko-panjakana zany hoan'ny mpitondra fanjakana zany dia tena tsy mety ary manapofo zany zao fa ny efa mikonikonina zavatra tsy mazava ny mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao miaraka amin'ny prime ministre mba anao izay atao hoe tsy maintsy alany ny andro rajoelona amin'ny fividianana manaraka zao zany satria dia tafiditra atao anatin'io fandaram-potoana iny hoe ny stabilité en régime sy ny fifidirena sady ny zay ahatonga ny filorajoelona azony manda manaraka zay zavatra tokony tsy ho ataony prime ministre io zany zavatra zany aferany asan'ny mpanao politika zany fa tsy asan'ny prime ministre manamafy ny vondrona parlementaire aty fa tsy maintsy apetraka ny motion de censure mandritra ny fivoriana ara-potoana ny volana meo avy izao ny fisiany kabraraka eto amin'ny firenena no antony araka izany rehetra narahantsika teo izany dia tsy azo ekena intsony ny zava-miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe nambaran'ny solombavambahoaka nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity mila mijoro sy masamanohatra tsy mety isika manomboka izao fa efa tena latsaka lalina loatra ny firenena ohatra ny nambarany ireo mpiantsehatra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity avitra sondrabe Mathieu Prince. Ny fantoka kokoa tany amin'ny dian'ny délégation team tany amin'ny faritany fianaratsony solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district Antananarivo Atsimondrano androany ifandoalika ny rambaro izy raha ny hain'ny fitarainan'ireo mponina tany an-toerana fotoana hijoroany zao anoherana ny tsy mety sy ny tsy fahafezan'ny fitondrana itsony fitantanana indrindra ny eo amin'ny lafiny ara-teo karena samy mahatsapa ny tsirairay fa tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana nyty firenena ity amin'ny lafiny ekonomia ozy izy teo na ny ara-teo karena zany dia napetrany tsara amin'ny hoe tena latsaka akady ny toe-karentsika malagasy zay raha ny taremarika amin'izao fotoana zao dia efa miiba fito isan-jato zany taux de croissance eto Madagasikara zany hoe tena midina tanteraka amin'ny niveau zéro zany ny toe-karentsika faharoa manakaraka an'izay dia efa todina sy maika reo vahoaka ny amin'ny faritra ny fianaratsoa iny hoe aza madiny raha ela ozy izy zany hoe tsy tokony hipetrapetra-potsiny tsika fa aoka handray ny andraikitra tandrifa antsika tsirairay avy amin'izao tsy fetezany raha-pirenena eto amintsika zao aokotsika samy ijoro ary anisany efa satonany netiny reny olonyreny zay fijoroany zay ary zahay eto amin'ny fandarana miara-manonja dia fantatsika tsara fa isan'andro dia mitondra amin'izay fitarainana avy amin'ny vahoaka izay ary mijoro ho fiarovana ny vahoaka malagasy mitondra teny mikasika ny fijalian'ny mpampianatra amin'ny tsy fisitrahan'ny tambokaramany izay saika mahazo ny mpampianatra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ihany koa ny solombavambahoaka marary ny mpampianatra hoy izy ireo izay andriaikina no avy mamiratry ny ankizy ka tokony tsy atao toy izao maratra ny vahoaka amin'izao fotoana izao amin'ny adi-tsaina samihafa efa nambarantsika teo mifetrehana ny vidim-piainana zay tsy olazaina antsony ary hitatsika fa ny solotena n'ireo mpampianatra any amin'ny faritra iny zany zao teo dia nanambara hoe folo volana ozy izy tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana nakaiza le volantsika zay le volam-bahoaka zay farita ny teti-bolam-panjakana folo volana kosa ve izy no tsy handray ny atao hoe fanampiana na ny subvention dia meteza ihany antsika amin'ny toerana ny anareo nivon'ny mpanatanteraka amin'izao fotoana izao raha tsy mandray an'izany tamin'ny karama na karama zany ao anatin'ny folo volana
ahoana moa tsy hitrotra le vahoaka amin'izay tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mandrindra amin'izany zavatra zany satria tsy tokony ho sarotra ange zany a satria zavatra efa fandrain'ny olona isam-bolana na isa-telo volana fa manaitra ny fitondram-panjakana tsika indrindra eo anivon'ny gouvernemanta izay miamanokana amin'ny seritry ny fanabeazana jereo re fa tena mijaly ny mpampianatra eto Madagasikara ary raha izao sanatrino mitoy dia tsy ahita vokatra tsara kory isika malona n'izany fikolokoloana n'ireo taranakitsika ireo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ny lafim-baovao sosialy sy ny trangam-piarahamonina dia mpivarotra maromaro eny anivon'ny tsena Nambodivona no mitaraina manoloana ny tsiry azo lena miatra amin'izy ireo ataon'ireo olona milaza fa ho tompon'ny tany misy ny tsena fivarotan'izy ireo. Efa tamin'ny taona 2024 nefa ireto mpivarotra ireto no nanangana ny tsenany teo amin'ity toerana ity ary dia manana taratasy mazava ahafahany manao izany asa fivelomany izany. Tamin'ny alakamisy lasa teo moa ilay milaza fa tompon'ny tany izay nitondra polisy munisipaly ary nyroso tamin'ny fandrotanana ny tsena. Onjalalaina Ranaivomanana Mateo Prince ary Andry Rakoto Malala. Velotaraina mpivarotra sasany etsy amin'ny tsena Nambodivona manoloana ny tsindry miantra amin'izy ireo amin'izao fotoan'izao. Efa taona maro no nivarotra ary efa nahazo taratasy mazava avy amin'ny fokontany sy ny komina ny ahafahan'izy ireo manao izay asa fivelomana izay. Saingy ankehitriny misy milaza ho tompon'ny tany ka nanala azy ireo amin'ny toerana fivarotany ny alakamisy lasa teo. Ireo mpandrava ny trano izay nitondra polisy munisipaly ary tsy nanome afa-tsy 10 minitra azy ireo nanalany any entany tao an-tsena. Fotoana izay tsy ampy akory namoahana ireo entana raha ny fitarainan'ireo mpivarotra. Efa nandalo tany amin'ny tompona andraikitry ny tsena ireto mpivarotra ireto makasika ny olan'izy ireo ary nilaza fa hanao fidinana ifotony ireo tompona andraikitra. Kanefa tsy mbola vita akory izay fidinana ifotony izay dia efa tonga nandrava ireo milaza fa tompon'ny tany. Varotra teto tsena nomboka 2009. Rehefa mivatra 2009 teto zany zay dia nanana taratasy avy any amin'ny fokotany satria any fokotany ny tompona andraikitra tamin'ity toerana ity tamin'ny voalohany. Dia rehefa fokotany nandray andraikitra tamin'ity tamin'ny voalohany dia nitike moa no raisy ny fokotany tamin'izany. Dia tena nandeha teny ny fotoana dia taty arina kely foana dia nisy ny tany amin'ny fokotany dia nisy indray ny teny hoe ny zareo tao fokotany nanao hoe commune indray no tompona andraikitra ny toerana eto dia nanantona tany amin'ny commune zay. Dia rehefa tany amin'ny commune zay dia nahazo abonnement rehefa tafiditra amin'ny ara-dalàna. Dia taty arina nefany dia misy milaza fa hoe hanaindry ny tany. Tao anatin'ny 2009 zay tsy nisy ny teny fa hanainy tany fa zao nefa misy mijoro fa hanazy ny tany. Dia eo mahavarina anay zany nahatonga anay teny hoe ohatra nefa fanaovana tsindro azo lena ny zavatra iainanay. Zay anefa ny tena marina ny taratasinay complet be daholo le fandravananay tio teto koa ara ny tena tena nandravana ny anton'le nandravananay zany dia ny hoe nanorona tsy ara-dalàna zay fa tsy tao anatiny hoe le tsy azonay varotana nefany zao lasa afaka 3 andro ny nandravana alakamisy ny ravana le zavatra alahady le olona manangana trano fa anazy ny tany. Manao antsoavy ny jerena manokana ity trango ity izy ireo manoloana ny mety ho fisian'ny fitanilana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra avy amin'ny komina. Anisan'ny tarika izao olana izao ihany koa hoatrany ireo mpivarotra ny fitarazoan'ny fanomezana taratasy fahazon-dalana avy amin'ny komina. Niezaka foana izay hoe anara-dalàna dia nangataka izay zany taratasy anorenana an'le tranonay eto zany kanefa le any amin'ny commune mihitsy mbola tsy mamoaka an'le taratasy ahafahana manorina zavatra eto. Dia maninona zany zay rehefa hoe zay ny manorina dia tsy mety fa rehefa ny olon-kafa ny anorina dia mety mampametra-panontaniana ihany tompoko izany zavatra izany. Mba tena mandeha miasa araka ny tokony ho izy ve le ao amin'ny commune ao sa samy manao izay tiany atao. Tsena mamelona fianakaviana maromaro ity voarodana ity ary misy fiantraikany eo amin'ny fiveloman'izy ireo izao zavatra mianjady amin'izao. Ny fiainana efa mihasarotra kanefa ny asa fivelomana mbola hiarany tsindry azo lena ihany koa. Nanamafy hatrany moa ireto mpivarotra ireto fa tamin'ny mpanjakana misy ny toeram-pivarotan'izy ireo. Vaovao ny mety ho toetry ny andro ny tombohery ka lasa forte tempête tropicale ilay rivodoza Jasmine any amin'ny 0.70 sy 300 km andrefana somary avaratra andrefana Morobe misy ny ivony androany tamin'ny 4 tolakandro
90 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary arahana tafiotra 30 kilometatra isan'ora. Tombanana ipaka antanety eo anelanelan'ny Morombe sy Saint Augustin izy raha ampitsoalina na ny alarobia vao maraina amin'ny tanjaka tempête tropicale ka 570 kilometatra isan'ora ny rivotra hoentiny. Noho izany tafiditra ao anatin'ny filazana loza manambana miloko mavo i Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Sakara ary Betioky. Filazana loza fanairana miloko maitso kosa ho an'ny Morondava, Manja, Ankazoabo, Benenitra ary Ampani. Iaratsy ny toetry ny andro any amin'ny ilana atsimo andrefana manomboka androany alina. Entanina araka izany ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimo mba tsy handrika intsony. Vaovao ny fahasalamana dia misedra olana goavana amin'ny lafin'ny fitsaboana ny ponina ao Ambondromamy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo olana ara-tsosialy izay efa tsy ahitana mangirana intsony. Fantatra fa dia fifanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona no ahafahana misitraka fitsaboana any an-toerana ny fotodrafitrasa rahateo tsy ampy intsony any an-toerana araka ny fanadihadiana nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala tamin'ity androany ity. Ankoatra ny vidim-piainana izay efa mampikaikaika ny vahoaka manontolo dia olana sedrain'ny olona any ambany ravinahitra rehetra any ihany koa ny sehatry ny fitsaboana. Ohatra amin'izany ny ao Ambondromamy izay tsy ahitana fa tsy toeram-pitsaboana iray tsy miankina no misahana ny fahasalaman'ny vahoaka any an-toerana. Efa misy ihany ny hopitaly manara-penitra izay nampanantenana ny vahoaka tany an-toerana saingy tsy mbola nisy fahavitany izany hatramin'izao toy ireo fotodrafitrasa maro izay nampanantenan'ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy. Ny mpiarabelona sisa no mifampitsinjo mba tsy ho lavo satria ny fitondram-panjakana efa tsy antenaina intsony. Mijaly ny vahoaka raha ohatra hoe ka marary milaina ny acte chirurgical zany amin'ny aretina mahazo azy ka voatery izy makany Antsoia na makany Mahajanga raha toa ka mila n'izay fitsaboana izay. Misy toe-javatra sahala amin'izay koa ny ao Ambondromamy. Raha misy marary zany ao Ambondromamy voatery makany Mahajanga na ny Mahevatanana raha toa ka mila n'izay acte chirurgical zay, zavatra tsy vita amina cabinet médical tsotra zany. Ny zava-dehibe dia ny fanampiana ny vahoaka satria mijaly ny vahoaka raha toa ka mila fitsaboana sahala amin'ireny faritra misy anay ireny. Manana didy amin'ny mitondra ny anjara brika amin'ny fanatsarana ny fahasalamana ny vahoaka ao amin'izay faritra. Olona mahery ny arivo tao Ambondromamy no nisitraka fanampiana ara-tsosialy sy fitsaboana maimaim-poana. Ireo fikambanana sy mahalala tanana trano no mifofotra manao ny asan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Mahamenatra tanteraka ny zava-misy ka hanairana tranon'ny fitondram-panjakana mba hametraka paikady mazava amin'ny hanarenana ny sosialim-bahoaka. Fa Sokola mitondra ny marika Kinder Chocobon 420 be izao, izany hoe 2884 fonosana amin'ny lanjany 520 grama avy no nidorana teny amin'ny foibe mpikarakarana ny fako Adonis eny Ambatomravavy tamin'ny zoma 20 Aprily 2020 lasa teo. Noraisana izany fanampahan-kevitra izany ho fiarovana sy fitsinjovana ireo mpanjifa noho ity vokatra ity mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny olona. Raha tsy ahivina voatsela akory no namoaka fanambarana ny orinasa iray antsoina hoe Ferrero fanahitana microbe salmonelle tamin'ny akora nampiasana tany amin'ny ozina famokarana ireto sokola ireto vokatra izany moa izany hoe vokatry ny fihinanana izany vokatra sokola izany dia maro amin'ireo ankizy any Eropa no tratra ny aretina antsoina hoe salmonellose. Vaovao ny finoana avy any Tsoromandidy ny toto-saina tany Tsoromandidy ny zaikakely ho an'ny kristiana tanora loterana malagasy na ilay antsoina hoe KTLM ho an'ny fileovana anta na ilay antsoina hoe faritany Antananarivo. Tanora Anarivony no tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity nanomboka ny talata 10 Aprily hatramin'ny omaly alahady. Mitatitra amintsika ny antsipriany momba izay ny mpanao gazetiny MPS any Tsoromandidy.
Totosa teto tsiroany mandidy ny fivoriana zakakely ny aonan'ireo kristianina tanora avy ao amin'ny fiangonana loterianina malagasy tato anatin'ny fahatanana Antananarivo. Nanomboka ny talata 20 aprily no efa nigadona teto an-toerana ny tanora Amanarivony izay niatrika fiofanana sy fampianarana isa-maraina. Nanao fifaninana ara-panatanjahantena kosa isaky ny folakandro, nampiseho ny talentany tamin'ny alalan'ny zavakanto isaky ny arivo. Foto-kevy dehibe novoizina tamin'ity zakakely ity ny ady amin'ny kolikoly. Nofaranana tamin'ny rindrakira lehibe nataon'ny adokopira tanora Masinitosy nietsika rehetra ny alady folakandro. Ny vaovao ny kolotsaina no antsika mamarana ny fotoanan'ny fampirahalaam-baovao amin'ity ariva ity. Mitoy ny fampisehoana ho an'ny tarika maleo izay ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona manaraka. Eto Madagasikara sy any ivelany no anaovana ny fampisehoana izay hotronyireo zanany avy izay amelmaso ny tarika. Ravorazafy mahena sy toky ramarolahy. Ijanona sa iaraka aminay. Omena lanja amin'ny alalan'ny tononkira sy ny tenim-paritra ny teny malagasy ny tanjon'ny tarika mahaleo. Veresy ny tsikelikely ny teny raha tsy mahay mandanjalanja ny atsika sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ny tanora malagasy. Tsy mira fotsiny noho izany no tokony atao fa manoratra amin'ny teny malagasy mazava tsara no hampianatra ihany koa ny rehetra. Ity izany hatramin'izay tamin'ny alalan'ny fametrahana fahitalavitra lehibe misy tononkira isaky ny fampisehoana ataon'ny tarika. Amin'izao fotoana izao ateroneto daholo ny zava-drehetra. Mandray vonona tsy mampiasa an'ity tsony ny olona indrindra fa ny tanora. Maty tsikelikely ny saina tia karokaroka sy ny mamorona ny tanora malagasy. Loza be dia mba manao izay tandrifinay izay izy bekoto. Andao nga tena andao prevena tonikaly ny tanora. Poezie ozy le fitenenana. Mba hafantaran'ny tanora hoe lasa miteraka le vetsivetsym-panahiny. Hoe misy asa famoronana izy ty fa tsy fampidimana rima fotsiny. Dia tena zava-dehibe koa le hoe misokatra ho an'ny fiten'ny faritra hafa. Tsy mbola misy hatretiny hoe iza no andivy ny tarika mahaleo raha mbola eo hita Masbekoto. Nanapa-kevitra kosa ny zanan'izy ireo lahy ahafahamelo maso ny anaran'ny tarika aloha. Zay taranaka aloha zany tsy hoe amin'olona andimby an'ny rainay fa manotrona fotsiny zay ohatra mipakafy rehetra. Zay zany mipakafy maleoko na dia zanany azy. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampirahalaam-baovao atamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona tahaka ny mazatra ny fandarana global news sy ny fandarana dinika avy hatrany no arainao aorian'izao fotoanan'ny fampirahalaam-baovao izao. Aorian'izay kosa no anarainao ny orona tsara iry amin'seho mitondra ny lohateny hoe l'art du mensonge. Ny sampana fampirahalaam-baovao dia misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.